dia nivoaka an'Andriamanitra zany toetra mamendrika ny kristianina dia voaka an'Andriamanitra tokony mandohetra fa tsy mandositra etra na tsy mety andoha etra. Zay no mahavoaka an'Andriamanitra voaka an'Andriamanitra. Dia jereva ary jerevantsika mivaky teny tamin'le marika teo tamin'ny Kristy nanontaniany fariseo sy ny sadoseo sy ny mpanora dalàna Kristy hoe lerangaty ve mba mandoha etra sa tsy mandoha, ary amin'ny hoe milaza zanak'Andriamanitra azy mitaona ny olona andohetra izy sa mitaona ny olona ikomy amin'ny fandohavaketra izay fampandrosoana ny firenena sy ny faritra misy eo aminazy. Marika toko faharoa amby folo, marika toko faharoa amby folo ny telo amby folo sy ny manaraka. Marika toko faharoa amby folo ny telo amby folo sy ny manaraka. Nanontaniana Jesosy ary nirahana aky amin'ny Jesosy ny sasany amin'ny fariseo sy ny Herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Andao fandriana ty pastera be ty ty Jesosy pastera be ty andao fandriana na Kristy mopera be ty izy elazana azy mety daholy. Andao ranga fandriana izy ty fa izy ty miseho azy tena hoenjany eto amin'ny tanàna andininy efatra amby folo. Ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe mpampianatra ô, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny hevitry ny olona fa tsy mba mizahatavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety va no mandoha vola etra ho an'ny Kaisara sa tsy? Handoha va izahay sa tsy handoha? Izay le fanontaniana fandrika. Ndao tsapainy io Kristy io. Io dia mpampianatra marina fa ho hita ao raha mandoha etra na tsy mandoha etra. Io dia mpampianatra tsy mba mizahatavan'olona fa ho hita ao na andoha etra na tsy andoha etra. Io dia mpampianatra ny marina ny lalàn'Andriamanitra. Ka reto mpampianatra ny lalàn'Andriamanitra tsy mivavaka amin'Andriamanitra reto ve mba manaraka ny lalàna amin'ny tany sa ny an'Andriamanitra ihany azy ny fatany fa ny amin'ny tany dia tsy mirarahany zany izy. Ka dia andao anontaniana ho fandriana hoe mety ve ny mandoha etra sa tsy mety? Ary raha tsy mety izahay ve koa tokony ho andoha? Itsika mpitondra fivavahana ve tokony andoha etra koa sa tsy tokony? Fa mety sa tsy mety Zay le fanontaniana hamandriana an Jesosy. Fa Kristy moa olona mahazanak'Andriamanitra zany gazy no fitapitana. Hoy izy nalala ny fiatsaram-belatsiny dia nanao taminy hoe nahoana ny makafanahy ahy ianareo hitondray denaria ety amiko izahako azy. Dia nitondrany izy. Ary hoy izy taminy anizy io sary amin'ny soratra io. Hoy izy taminy any Kaisara io Hoy izy taminy aloha avy any Kaisara izay any Kaisara ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia gaga tamin'ireny izy. Dia gaga alahy. Fa ahoana ary zany valiteny tirangah ty zany? Ny andro zany reto hoe aza mandoha ianareo fa nareo olon'Andriamanitra, aza mandoha nareo fa nareo kristianina. Zay ny nandrasany. Fa tsy zay ny valitenin'i Jesosy. Teto io vola io. Ary hatramin'izao dia mbola maro matetika ny vola dia misy sarina président foana. Any amin'ny firenena tsirairay avy any mbola misy sarin'le président, mbola misy sarin'le premier ministre. Na dia efa tsy eo tsony ary le président iny dia mbola eo le sariny dia mbola iny ihany ny vola ampiasainy zareo any amin'ny firenena samy hafa ny ivelany any. Fa tsy eo akory rehefa niongana le président dia voako io vola io fa ny sariny iny naongana iny mbola ipetrapetraka amin'ny vola eo fa dia efa iny ny vola miasa ao dia efa izay. Ka nasehon'ny Kristy zany fa izy koa dia mandoha inona? Mandoha etra sa tsy mandoha izy? Mandoha etra izy. Ary nisy fotoana anankiray ary amin'ny fandohavaketra dia naniraka amin'ny mpianany Jesosy endany nareo manjono ozy izy dia rehefa nitrondro azy nareo dia misy vola anatin'ny vavan'ny trondro dia alao avy tao le vola dia andoavy ny etra anao sy ny etra koa izy mantsy amin'ny Petera. Fa tsika mila mandoha etra. Fa zao amin'io etra fandohavaketra io na any amin'ny douane na any amin'ny domaine na any amin'ny aéroport na any amin'ny tsiranatsambo sy ny karazany ireny dia manjaka ny kolikoly. Any amin'ny toeram-piasana sy ny birao rehetrarehetra any dia manjaka ny kolikoly. Ary amin'io resaka etraetra sy vola lohany amin'ny fanjakana io dia manjaka ny kolikoly. Zay le vaky tenintsika tao amin'ny perikopa tamin'ny voalohany tao ary amin'ny Deutéronome ary. Miresaka etra fa ny zavatra mitranga dia ty ny kolikoly ny tena lola arana. Dia inona ary ny zavatra tokony ataon'ny kristianina? Deutéronome toko fahaenina amby folo. Deutéronome toko fahaenina amby folo
vakitsika manomboka ny 7 ka hatramin'ny 12 le vaky tenintsika tamin'ny perikôpa teo. Ny amin'ny fitsarana sy ny fifidianana mpanjaka. 7 mifidiana mpitsara sy mpifehy ho anao an-tanànanao rehetra izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao araky ny firenenao dia hitsara ny olona amin'ny fitsarana marina ireo. Mifidiana mpitsara. Tsika zao vao avy nanao fifidianana mpitsara natao amin'ny haute cour de justice dia nisy mpitsara ny fidiana vaovao na azo minisitry ny fitsarana vaovao. Dia raha mihain'le kabarin'le minisitry ny fitsarana vaovao iny tsika dia napetrany tsara mihitsy hoe misy fanadiovana tao ato amin'ny fitsarana. Ny fanadiovana tao io dia tsy amin'ny mpitsara ihany fa hatrany amin'ilay pirakidrara ny greffier koa zany izay mamezivezy ny olona dia miteraka kolikoly dia manao an'izao dia manao an'izao. Dia fitsarana moa ty teneniny ety dia horesantsika kely zany ny amin'ny fitsarana fa tsy ny ao ihany fa ho jerevantsika daholo le izy. Mifidiana mpitsara sy mpifehy ao an-tanànanao rehetra izay omeny Jehovah Andriamanitra anao araky ny firenenanao dia hitsara ny olona amin'ny fitsarana marina izy. Hitsara ny olona amin'ny fitsarana marina izy. Za rehefa maheno mpianatra hoe mianatra izy dia any amin'ny sampana lalàna ny anarany manao droit ato amin'ny apokalypsy dia miteny aho hoe dia mivavaka aonao mba ho tafita somatsara dia mba ho lasa mpitsara ianao raha pitso raha afaka pitso. Amen. Dia mba hanao fitsarana inona marina fa tsy hanao fitsarana miangatra, tsy hanao fitsarana manodina ny fotsy ho inona ho mainty. Dananaka ataovy ny fianarana mianara tsara dia tsofina rano mba ho lasa mpitsara. Dia misy koa ny sasany hoe za pastera tsofo rano fa hanao pôlisy, za hanao gendarme, hanao pôlisy gendarme, za hanao maramila mba tsofo rano dia tsofoko rano anao mba hanao pôlisy andeha amin'ny marina. Satria dia mampikaikaiky an'ny olona hoe ny pôlisy, ny gendarme, ny fitsarana, ny maramila dia eo aloha zany tsika efa mbola hitaritsika izy efa avy eo dia manjaka ny kolikoly, manjaka ny kolikoly. Fa mandany anao manao pôlisy mba hanao ny marina. Fa rehefa anao ihany dia ataovy ninona zany? Ataovy ny marina. Aza mandray kolikoly satria zany ny teneniny eto 7 aza manao fitsarana miangatra, aza mizatavan'olona, aza mandray kolikoly. Fa ny kolikoly majamba ny masony endry ary mamadika ny teniny marina. Anao mpitsara ianao zany dia aza mitsara miangatra. Fa na havanao io na tsy havanao, na fotsy io na mainty, na mahantra io na manan-karena, dia aza manao fitsarana miangatra. Fa rehefa io ny marina dia omeo azy ny rariny fa ity olona ity marina, fa tsy hoe manana marina ity olona ta ambany vohatra ty fa za nahazo vola amin'ity mpanambola ity ka dia omeko an'ity mpanambola ity ny rariny. Fa sosy io. Rehefa tsy manambola dia any ianao miditra ponja. Fa ny vola ny teny amin'izao. Fa ny toetra mahamendrika ny kristianina dia matahotra an'Andriamanitra izy, fa mbola ho tsarain'Andriamanitra. Ka io olona io tsy nanao ininona, tsy nanao ino gadrainao, sazinao, fa dia momana fa dia hitan'Andriamanitra koa zany zavatra ataonao zany. Io olona tsy nangalatra fa endrikendrika dia samborin'le pôlisy gendarme satria nahazo vola le pôlisy gendarme. Io olona io ny tompon'omby fa mivadika ny tantara le tompon'omby indray no migadra. Fa ny mpangalatr-omby afaka soma tsara aza mitsara maninona ozy izy miangatra. Dia mianara rakizy ry tanora, mianara mafy dia rehefa afaka baka mba manaova mianatra lalàna, manao droit. Tsika izay mbola mpianatra dia manaova fitsarana inona ozy izy marina fa aza manao fitsarana miangatra ary aza mandray koly. Tena resany baiboly mihitsy zany any fahaditseranana any dia resaka kolikoly dia manjaka. Tsy mandeha amin'ny laona ny zavatra ataonao any raha tsy hanome vola. Amin'izao zay tsy manao kolikoly indray no mahita loza. Tsisy raha manjary ny zavatra ataonay amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny birao rehetrarehetra any
satria tsy manao kolikoly ianao fa zay manao kolikoly vetivety dia mandeha ny raha rehetrarehetra dia aveziveziny ireny olona ireny ny voakan'Andriamanitra verena rapitso verena amin'ny herinandro tsisy mpanao sini ao tsy ao ny lehibe dia zay ingany alavitra dia efa lany frefa mivezivezy aty fa tsy mba tokony ho tanterana am'izay fa ty zavary ty dia n'olona rehefa dosy efatra ny firy taona mbola tsy mantehaky ny anareo voamaly io ve dia manaovana kolikoly dia avezivezy le olona ka nivoaka an'Andriamanitra kristianina mamendrika an'izany kristianina zany na katolika na protestanta na zokony na zandriny dia tsy manao fitsarana miangatra tsy mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny maso ny endry ary mamadika ny marina dia ny marina ihany no arahanao mba ho velona ianao ka andovan'ny tany izy omeny Jehovahandriamanitra anao dia ny manaraka dia tena hoe naza manangana azo asera ho anao eo anilan'ny altaran'i Jehovahandriamanitra ao zay nataonao ho anao ary zay manao tsangam-bato tsampo ho anao fa halan'i Jehovahandriamanitra ao izany koa ny toetrany mahamendrika ny kristianina sady tsy manao kolikoly no tsy manao fitsarana miangatra tsy mamadika ny teny marina ary tsy manangana tsangam-bato sampy ho azy fa halan'i Jehovahandriamanitra izany rehetrarehetra izany toetra mahamendrika tokony hananan'ny kristianina izany dia zary manontany antsika ireo kristianina rehetrarehetra any amin'ny toeram-panjakana tsiraray avy ireo izany tokoa ve ny zavatra misy sa tsy misy ireo mpiasa mpanjakana rehetrarehetra zay mandray kolikoly mamadika ny marinareo aminareo ve tsy kristianina dia olona mpanompo sampy daholo ve reo dia olona tsisy mivavaka daholo ve reo dia olona tsy manjary daholo ve reo samba manana ny fiangonany reo ka raha manana ny fiangonany reo raha manana ny Andriamanitra ivavahany reo maninona no toetra sy toetsaina ohatran'izany no ananan'ilay kristianina dia zay no nampatonga n'ilay afatra nomenantsika tamin'ny Romanina hoe ny toetra mahamendrika ninona izy ny kristianina mila verina indray zany fa maha-kristianina anao ianao raha fa nomen'Andriamanitra fitahinanao lasa mpitsara lasa mpiasa ny faditserana na mpiasa ny doanina ny domaine sy sisa kaikaiky ny olona amin'ny fanana tany io tany angalary ny olona mpanodigodonana tany lasa ny vahiny nefa dia ny olona manao an'izany ane dia olona manana ny fiangonana kristianina ivavahany manana ny fiangonana kristianina topoiny fa tsy mahamendrika ny toetraina kristianina izany fa le zavatra mifanohitra amin'ny baiboly daholy no ataon'ny kristianina baiboly manao hoe manaova fitsarana marina ho an'ny kristianina manao fitsarana tsy marina aza mandray kolikoly kristianina mandray kolikoly aza mamadika ny marina ny kristianina mamadika ny marina aza mamaly ratsy namin'iza kristianina mamaly ratsy raha politika zany moa dia tsy fakahitana zany valifaty ara-politika zany fa eritreretinao fa nga moramora nazo ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana azy VM reo raha sanatrika hoe mionganao reo ka reto mpanohitra reto ny tonga ao dia ho afamainareo fa tsy valifaty politika tsy fakahitana nefa dia kristianina ane zany dia efa malifaty aho nefa samy kristianina ka kristianina inona zany dia hoy izy ny baiboly amin'ny maha-kristianina anao toetsaina tsy mahamendrika anao zany aza mandray kolikoly aza mamadika ny marina aza mandray vola amin'ny kolikoly fa tsy mety zany amin'ny maha-kristianina anao fa andehana mandeha marina ary ny kolikoly dia aza vela ajambany masonao fa olokendry ianao fa raha vao mandray kolikoly ianao dia olokendry ary dia jamba ny masonao ary dia lasa mamadika ny marina ianao ka dia ny fotsindray no lasa mainty amin'izay fotoana izay dia andeha ho fitinitsika amin'izay ary le vakiteny fitinitsika amin'le vakiteny tary amin'ny Romanina ina moa le vakiteny tary amin'ny Romanina toko 7:20 andininy 2:20 Romanina toko 7:20 andininy 2:20 hoy ny vakiteny ary tokony hanao izany indrindra isika izany rehetrarehetra ny tany saina tao zany tokony ataontsika kristianina rehetra fa izany ny mamendrika ny toetsaina kristianina fitiavana tsy mety tsara velatsy maka ala ny ratsy mazoto fa tsy malaina amin'ny fanomponan'ny tompo amin'ny hafanam-po mifaly amin'ny fanantenana ary maharitra amin'ny fahoriana satria kely sisa dia
hitsahatra io fahoriana io, ary dia manana faharetana amin'ny fivavahana, miandra ny olo-masina, aza mamaly ratsina amin'izy na amin'izy, misaorana izay manenjika anareo fa aza manozona, miraisa saina, aza mihevitra ny avinavokevitra, miraisa fo, miraisa ina, omeo hoanina ny fahavalinao, omeo rano isotroiny, fa raha anao izany ianao dia nambatra vaina fondoana. Ary manaraka an'izany, zay fahefana zay misy dia avy amin'Andriamanitra, dia oka ny olona rehetra samy anaiky zay fahefana zay misy, fa zay manohitra zany fahefana zay misy voatendrin'Andriamanitra izany dia manohitra n'Andriamanitra zay manohitra ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Dia zay olona zany azo fanamelohana. Dia mbola napetrany tsara, aoka andoha etra daholo ny voaka n'Andriamanitra, na ny fatotsiaranany zany na ny toerana tsiraray avy, aza misy avelatsy voaloha afa-tsy mifankatiavanareo. Ny fitiavana, 10 Romana 13:10, ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no atateraka ny lalàna. Ary tokony hanao izany indrindra isika ary, satria fantatsika fa ny andro ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana, fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho tamin'ny andro vao ninoatsika. Efa ho lasa ny alina, lasa zany ny aizin'ny fantrana, ny aizin'ny ity dahalo, ity alatromby, ity alatra isan-karazany ity. Efa mbi akaiky ny andro, kaiky ny andro, ka aoka ritsika ny asany maizina hitafitsika ny fiadinin'ny mazava. Aoka isika hitondra tena toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miay amin'ny nofo atateraka ny faliany. Izany ny afatra nomenan'ny fiangonan'Andriamanitra androany. Ankehitriny dia tokony ora ifoazantsika, fa efa akaiky ny famonjenantsika, koa dia ny tompony hitantsika tsiraray avy, satria tokony hanao izany indrindra itsika, satria fantatsika fa akaiky ny ora sy ny fotoana izany. Ny tompony hitany vokan'Andriamanitra tsiraray avy, ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Haleluya, amen. Alohan'ny amaranantsika ny fotoanam-bavaka dia ampiomanina sady tsika fa amin'ny 11 izao, 11 avy izao dia fivorim-be no ataotsika ao amin'ny Colosium fahatelo, tonga amin'ny fahatelona, io le 3 andro sy 3 alina. Ary fotoam-bavaka lehibe no ataotsika amin'io satria amaranana 20 taona ny radio isika, fa fitondrana-bavaka ihany koa ny firenentsika malagasy sy ny hevitra zay efa navoakantsika tamin'ny taona lasa, ny amin'ny hirisoantsika hamonjy ity firenena malagasy ity, satria akaiky ny fotoana hamonjenantsika tsy takany tamin'ny andro taloha. Dia efa miomakomana den'izao zany itsika tsiraray avy, azotsika atao ny mba mitondra izay namantsika pray tanàna, mba ahitan'izany Colosium zany ho an'izay mbola tsy nandeha tany. Dia raha mba manana azo ifanampiana hoe mba misy frais azoko anampinanao ty, dao hiaraka, dia miara mitondra sakafo, dia miara miainga daholy. Ho an'izay lavitra ka tsy maintsy hoandry any Antananarivo dia tonga ny zoma, fa ho an'izay afaka mamonjy maraina moa zany dia mamonjy maraina, fa zay alavidavitra dia efa zoma dia efa tonga. Dia ny foibe ny manomana izay toerana andraisanantsika amin'ny trano atoriana. Azadino fitafitsika ho asehontsika ny lokon'ny lanitra io, fa io zay ambonitsika io manga sy fotsy. Dia aneo fampiseho-kery lehibe indray tsika amin'ny fotoana io. Etony zay FM koa miaraka amintsika, hoeto daholo koa ny ekipa rehetrarehetra hiady amin'ny fahantrana, any ny rendez-vous amin'io. Reto zay vahoaka vonona hiady amin'ity fahantrana ty, tsisy hakanavaka, anasana ny olona rehetrarehetra koa, na aizy izy no mivavaka na inona finoana na inona fiangonana, dia asaina daholo zay vonona hiady amin'ny fahantrana, andoro zalahy, rendez-vous io. Asehontsika hoe reto zay vahoaka mahantra fa vonona ary manantena fa andresy amin'inona amin'ny fahantrana mena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Dia azo adino zany 11 sabotsy izy io 11 taona 2024.
efa roa volana ngamba sisa zany raha tapitra ty volana jiona ty antsika mifankahita dia efa mokomany daholy azadino ny antoko ZFFM sy mpanaradiany ZFFM rehetra tsika fiangonana rehetra koa antsika iady amin'ny fantrana amin'ny fotoana io tsangana ary tsika ivavaka amarana ny fotoana isaorantsika an'Andriamanitra ivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra Jehovandriamanitra raha eo misaotranao zay amin'ny afatra zay nomenao anay satria angetriny tokoa ny ora tokony foazanay amin'ny toromaso araky ny afatra zay nomenanay teo satria ny famonjenanay tokoa dia efa akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoanay efa ho lasa ny alina ny aizy ny fantrana ny aizy ny kolikoly ny aizy ny dahalo ny aizy ny tsy fampina ny tsy fisina ny aretina ny fakivina fefa mbi akaiky tokoa ny andro Jehovandriamanitra ka dia misaotranao zay ny amin'ny afatra zay nomenao anay androany mba hanananay fanantenana ary mba azohonay anana fahazotona tokoa amin'ny hafanampo amin'ny fanomponanao amin'ny ady amin'ity fantrana ity satria dia miaratsy tokoa zao vaninandro zao kanefa izay voaka an'Andriamanitra dia natsonao sy nifidinao handresy izany fahoriana sy fantrana izany nofidinao koa zay mba hanana toetra mahamendrika anay kristianina ka tsy handray kolikoly na aiza na aiza ary hiezaka hiavana amin'ny olona rehetra iraisaina ifankatia ho voninahitry ny anaranao koa dia misaotranao raha eo ny amin'izany afatra izany engane izany afatra izany tombo mba tahaka ny voana fafy tamin'ny tany tsara dia moa vo zato avo eny fa tsy ho voana fafy tamin'ny tany ratsy ka dia tsy nisy na dia vokatry iray azy ko dia anao ary nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaran'ny Jesosy no angatana izany amen manatsatsika ary mba hamontsy toerana dia isaorantsika Andriamanitra amin'izany afatra izany isaorana koa tsika tato tokantrano tato taty ambony fiarakodia taty amin'ny toeram-piasana taty amin'ny hôpitaly eny aza fa ty amponja ty dia niaino tsy manaraka izany toroteny izany tsika rehetra malagasy taty ampitananomasina ity ho tahiny tompony antsika ny fahasoavany amintsika tsiraray avy raha tratrany ampisakafoanana nareo dia mirary anareo azotomana izay ary ho an'izay atory dia mirary toromasambatra amin'ity alina ty mihaino zao afatra izao fa ho anao zay ambony fandrina amin'ity maraina ty ny mihaino ny afatra dia mifoaza amin'izay fa mbola betabe ny diditsy andraikitra mitsangana fa mbola maro ny asa ataontsika dia ho antsika eny ambony fiarakodia ny tompony tantana ny diantsika mpanarana zao afatra zao amen